Le Pavé Club, Agencia et RAD Pro vous présentent Guinness Night. Ce samedi 28 septembre, à partir de 19h jusqu'à l'aube, au Le Pavé en Tannaren. Un nouveau hôtel-restaurant Club-In pouvant accueillir plus de 1000 spectateurs. Guinness Night. Au programme, animation Guinness, animation sur la terrasse, divers jeux, défilé de mode et sexy dance show. Diffusion des clips sur écran HD, discothèque géante au Le Pavé Club. Le meilleur DJ ambianceur de Madagascar vous met le feu durant ce rendez-vous. DJ Daddy Cool, DJ Joe, DJ Indiana Mix, DJ Rivman, DJ Nati et les DJ guests. Menu à la carte, snack et brochette party au tarif promotionnel. PAF 5000 arias. Nipitandrina andriany manana miaso no mitondra ny fiangonana FCKM ambody mitabetela firaisana amin'izao fotoana izao. Nanatanteraka fotoan-dehibe ity fiangonana ity ny asabotsy teo noho ny fankalazana ny 20 taona nipitandrina. Vory maro ny mpianakavin'ny finoana noho izay fotoan-dehibe izay. Katekista ary solitena avy amin'ny fiangonana samihafa no niara-name voninahitra izany sy niara-miombavaka. Ny birao ny sitondra-paritany sy ny firalay nipitandrina ihany koa avy ao amin'ny sitondra-paritany Antananarivo Andrefana no nitarika ny fotoana. Fankasitrahan'ny fiangonana nipitandrina sady fanamarihana ity fotoana ity dia notolorana fiara izy sy ny fianakaviany ary dia natolotra sy notokana tamin'ny andro ihany koa izany fiara izany. Tena tsarona ny vady fahafantarana fa Andriamanitra niazo naforany fiantsinana dia misy zavatra mampisalasala familina raha ny amin'ny fiaraha manopo dia misaotan'Andriamanitra fa miasa tokoa ny fanahy eto amin'ny FCKM mitabetela firaisana dia miseho tokoa ny voninahitran'Andriamanitra amin'ireo asa samihafa tanterahana toy ny fiangonana dia ny amin'ny asa fitondra filazantsara izany izay antenainay fa dia izao moa fanamariana ihany fa ny asa tokoa dia misaotra ny ilay aman-dreny mpitandrina izay tsy anovana ankehitriny ny 20 taonany nampitandrina azy fa dia maro ny zava-bita voninahitran'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Vitsy amin'ny mitandrina dia betsaka ny olona manontany vola tokoa izany hoe manambavitany mampahery an'ireo namana lehilahy zany manambavitany fa dia tena misy fifaliana azo avy amin'ny mitandrina tsy entina Ny ny alamady moa ny fankalazana ka ny fiangonana reny sy ireo sampana velona ary ny zanakam-pianezana ao amin'ny fiangonana indray no ny fandribitra tamin'ny fanompoam-pivavahana nisy hatrany moa ny fiombonana tamin'ny sakafo faliana tamin'ireo fotoana ireo. Omaly sabotsy no nitokanan'ny pasteur Mayola Mivady sy ireo mpiaradia aminy ny fiangonana Apokalipsy ao Malaza ambanivohitra Rivomamo ka vahoaka spiny marobe no tonga nanotrina ity hipitandriny ity nandritra ity lanonana ity. Nanambara ny pasteur Mayola fa efa misy fiangonana Apokalipsy avokoa manerana Madagasikara hatrany amin'ny toerana sy faritra izay lazaina fa sarodalana sy lavitra indrindra. Raika amby roapolo ny volana septambra 2022 eto amin'ny commune Ambohitramo, Morarano, Fotany, Ambohimbary, Malaza no anokanana ity fiangonana Apokalipsy maneran-tany ity eto anoloan'ny Belitanana, ny filohan'ny Fotany, ny présiden'ny fiangonana, ny présiden'ny paroasy ary ny présiden'ny fiangonana régionaly dia ny pasteur Zano zany sy ny loharona rehetra sy ny vahoaka eto amin'ity Fotany, Morarano, Ambohimbary, Malaza ity zany dia amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy zany no anapahana ity riban ity ho fanokanana izao fiangonana zao ho voninahitran'Andriamanitra ka dia izay vavaka ho atao ato amin'ity fiangonana ity izay angataka vavaka ato dia azy vavaka avy amin'izay Andriamanitra toerana zany fa fiangonana tsy manavakavaka izy. Voninahitra dia hoan'Andriamanitra irery ihany. Tena mbola mizara ny rivamo ny ray aman-dreny pasteur Mayola Mivady ato vitsy izay ny filoha régionaly toy misy voalohany
Ty fiangonana ty ny vita dia noho nisy fiara-miasa akaiky tamin'ny mponina tany atoerana sy ny foibe eto Antananarivo araka ny nambaran'ny pasteur Maiolana Trany. Roa faingo fito tapitrisa euro natombanana hatramin'ny 8 miliara ariary any ho any ny fanampiana ara-bola ho eto ny firenena frantsay hanampiana malagasy amin'ny ady atao amin'ny tsy fahampiana ara-tsakafo araka ny fanambarana avy amin'ny masoivo frantsay eto Madagasikara omaly. Vosikajy roa ny famoaham-bola amin'ity fanampiny ity izay iray faingo fito tapitrisa euro entina hanampiana ireo sahirana ara-tsakafo eto Madagasikara indrindra ny faritra atsimo sy atsimo antsinanan'ny Madagasikara iny. Amafisina araka izany ny fanampiana ara-tsakafo izay efa nataon'ny fanjakana frantsay hatramin'izay. Ny programa iraisam-pirenena misahana ny sakafo eto Madagasikara no hitantana izay lafo ny fanampiana ara-tsakafo izay. Ny vola amin'ny tentina iray tapitrisa euro kosa dia atolotra ny FAO na ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fambolena sy ny fandrindrana ara-tsakafo. Ity sokajy faharoa ity dia isahana bebe koa amin'ny ady atao amin'ny Valala izay manimba ny vola eto Madagasikara ary mananontany ny tsy fahampiana ara-tsakafo ho an'ny 80% ny vahoaka malagasy. Marihana fa famaliana ny antson'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary indrindra ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny krizy eto Madagasikara na ny GIC ity hetsika ataon'ny firenena frantsay ity. Hetsika izay entina indrindra hisorohana amin'izay mety sy hirindrany fifidianana eto Madagasikara. Misy ny ezaka nambarana ny hery eo anatin'ny ankolava Ravalomanana entina indrindra hiantrehana amin'ny fifidianana. Hoy Andriamato Mamrakotorvelo, lehiben'ny delegasion'ny ankolava Ravalomanana raha nanazava ny fandraisan'ity ankolava ity anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Marina hoy izy fa nisy ny lesoka tsapa tamin'izany fa noezahana ny resena lahatra ireo izay mbola nisalasala ary notsindriny fa ny fiatrehana amin'ny fifidianana no imasoan'ny ankolava Ravalomanana ankehitriny. Ny masona zao amin'izao fotoana izao dia ny fandresen-dahatra ny mpomba rehetra ny président Marc Ravalomanana tsy ao anatin'ny mouvance ihany fa ny ivelan'ny mouvance ary ireo olona izay momba Andriamato Ravalomanana rehetra dia antsoina anatevin-darana amin'ny fanohanana ny candidat Jean-Louis Robinson izay toanan'ny mouvance Ravalomanana. Zay no antoka lehibe indrindra ny fandresena Andriamato Jean-Louis Robinson, zay ny antoka lehibe indrindra azahoantsika mametraka tsara ny fiverenan'ny président Ravalomanana mody eny Madagasikara. Ka eto dia manaroloatra manao antsoavo amin'ny malagasy tia tanindrazana rehetra amin'ireo izay malagasy mino sy matoky fa ny zavatra nataon'ny président Ravalomanana teto dia nitapahana tamin'ny fomba tsy ara-drarina sy tsy ara-dalàna tamin'ny 6 arivo. Marina tokoa fa mety misy ny fisalasalana teny am-boalohany ankehitriny dia efa miezaka manambatra ny hery izahay ary ambety teny kiombeniombeno hoe efa maherin'ny 7,900 ny atao anatin'ny mouvance aloha dia efa milamina tsy misy tsony ny varimbarina amin'ny hoe mbola tokony hanohana sa tsy tokony hanohana, tokony hanao fifidianana sa tsy tokony hanao fifidianana fa ray ny toromarika zany dia hoe hiatrika ny fifidianana ary hiatrika ihany koa ny fifidianana sombavamboaka izay ho tanterahana amin'ny 20 ny volana desambra ho avy zao. Anisan'ny noviozina ihany koa tato ato momba ny fodian'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana izay mbola tsy tavaverina eto an-tanindrazana noho ny toetra ara-politika eto amin'ny firenena. Manantena ny ankolava Ravalomanana fa handray ny andraiky ny vondrona iraisam-pirenena sy ny troika avy amin'ny SADC momba ny fampodiana ny filoha teo aloha. Ny zavatra marina aloha azo ambara dia hatramin'ny voalohan'ity krizy ity dia efa nanao nampiseho ny fahavononany nampiseho ny hitsipoa hatrany ny mouvance Ravalomanana amin'ny fitadiavana ny vahaolana amin'izao krizy politika izay misy eto amintsika eto Madagasikara izao. Ary rehefa natao ny sinoa ny tondrozotra dia nanao concession betsaka mihitsy ny mouvance Ravalomanana, tsy tanteraka ny tondrozotra eo amin'ny andininy izay tena hita fa tena mampavesatra azy nefa dia nanaiky ihany ny mouvance Ravalomanana nandefitra foana ary tonga hatramin'ny hoe fandeferana hoe tsy rotsaka hofidiana ny président Ravalomanana, avy eo ny esorina tsy amin'ny hitsiny sy araky ny lalàna ny candidat izay natolotry ny mouvance Ravalomanana dia Ramatoa Lalao Ravalomanana izany dia mbola mandefitra ihany zay dia ny angatanay amin'ny troikan'ny SADC sy ny SADC ary ny fianakaviam-be iraisam-pirenena zany dia hoe satria ianareo nahavita nanery ny malagasy
anala ny candidature ny lalao ravalomanana sy didiratsiraka ary andro rajoelona amin'ny fanamboarana CES zay androm-panjakana ray maleo teny eto Madagasikara vitan'ny communauté internationale nanao izany a ahoana ny tsy ho vitan'ny communauté internationale ny mapiatra ny feuille de route araka ny tokony izy a araky ny voalaza ny article 7.6 tamin'ny communiqué ny troika antsadek nyvoaka tamin'ny faharoa ambin'ny folon'ny volana septambra tamin'ny fivrina tany Windhoek Namibia ary mazava loatra fa zavatra anatin'ny tondrozotra izany a ny article 20 milaza hoe mahazo mody tsy misy fepetra ireo siasitany politika ao anatin'izany a ny filomanika ravalomanana. Noho ireo antony ireo dia mbola miantso ireo pombany ankolafy ravalomanana Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo amondrina ny hery ary anohana ny hevitra ty ankolafy ity amin'ny firosoana amin'ny fifidianana. Tomey folona tetsy amin'ny kianjan'ny Sohimanga Immertia Tosika Androany Zoma rehefa nitsidihan'ny candidat ny mouvance ravalomanana ny Dr Jean-Louis Robinson. Tonga nanatrika ity fotoana ity ihany koa ireo londoa ampisolona avy amin'ity ankolafy ity dia Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo nivady ny filoha teo aloha lalao ravalomanana Maître Ianitra Razafy-Manantsoa. Tamin'ity fotoana ity ihany koa dia niditra mivantana tao amin'ny kianja ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary namafisany fa matoky ny vahoaka malagasy ny tenany. Matoky ihany koa ny Dr Jean-Louis Robinson. Nambaran'Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany koa fa tsy matahotra fifidianana ny ankolafy ravalomanana ary manantena ny azo ny 5.valopolo isanjato ny vato amin'ny voka-pifidianana. Aiza matahotra fa mino fotsiny ihany. Ramatoa lalao ravalomanana ihany koa dia nanamafy fa manohana ny candidat Jean-Louis Robinson. Nampanantena ny vahoaka Immertia Tosika ihany koa filoha teo aloha fa hovitaina ny asa sy ny fotodrafitrasa rehetra tsy vita. Ny candidat Jean-Louis Robinson ihany koa dia mbola nanamafy fa tsy maintsy ho tafaverina eto ny filoha Marc Ravalomanana. Marary ny krizy ny firenena ka mila mpitsabo ka ny Dr Jean-Louis Robinson mahavidy izany raha araka ny fanazavany. No afanain'ny mpanakanto maro ity fotoana ity toa ny Melki, Ambondrona ary ny Alice Sedera. Tsy voaja ny fiampitoana ny fanarahana fa tokony hanatanterahana ny fampianarana ny fampiasana ny bileta tokana raha ny faneho-kevitra nataony Andriamatoa Sylvain Rabetsarona candidat ny antoko PNG Mazava amin'ny fifidiana filoham-pirenena. Mbola miteny ianao fa mivoaka malagasy misandrato mahery mbola tsy manao maky tsy manoratra ary le bulletin unique ilaina fampianarana aingana dia aingana satria hitanareo niara nijery teo tsika fa ohatrany sarobe dia be ilay izy mbola miteny fa ny olona ambanivohitra tsy dia tsara amin'ny maso sady tsy mamaky ihany koa sady matahotra ny deboro-mpandrakana ilay izy efa nomboka tokony nanomboka efa ray volana lasa zay 9 andro ny fanarahana zao ty efa akaiky ny 30 andro mbola sy tonga ilay izy tsara sitraponga ny sianita manao an'ilay izy sianita malagasy any tena vona hoe nao an'ilay izy fa le olona miaraka aminy manodidinao hoe raha ndeha nameny zavatra tokony nameny matoa ilay izy tara 30 andro rehefa kelikely eo. Ho azy tokony anatanteraka fanomeza tokony nataony fianakaviam-beresapirenena ka anampy any Madagasikara eo amin'ny fizorana amin'ny fifidianana. Nambarany ity candidat ihany koa fa tokony isany fanaramaso akaiky ny famatsim-bola ampiasain'ireo candidat ny fifidianana filoham-pirenena satria misy amin'ireo no azo amin'ny fomba tsy mazava raha ny fanazavany. Marina moa fa ity candidat ity irery hatreto no efa nanao fanambaram-pananana mpahibe maso. Vita sedra hiatrika andraikitra ny candidat Hery Rajaonarimampianina avy amin'ny hery vaovao an'i Madagasikara raha ny voalaza nandritry ny fionana tamin'ny poniny Sabotsina Mehana distrika Navaradrano ny maraina teo raha nanorotsorotra ny fiampianana tao Sabotsina Mehana fonom-bola kely ny tenany. Nanditra anteriny nandritry ny fandraisam-pitenenana fa ny anorina sy ny anangana no targetra ny hery vaovao ary ny 15 ny volana oktobra ho avy izao no fiatombohan'izany fanorenana izany. Ary zanaka ny mangotraka na dia ka tsy matahotra mangovista anorona isika anangana isika ary zany no targetrany hery vaovao no tiako entina ho anareo hery vaovao no tiako entina eto Avaradrano sy eto amin'ity commune ity ary eto amin'ity tanindrazantsika ity
ananganana fiarahamonina zay miavana, ananganana fiarahamonina zay miandrandra filaminana, ary anangana fiarahamonina zay miandrandra fivoarana eto amin'ity firenena ity. Isika no anangana izany, ary mahazo matoky izany ianao ry avaradrano fa eto nandranantsika amrenantsika zanjavatra zany. Mila fitoram-panjakana matanjaka izany, mila fitoram-panjakana tangalana izany, mila fitoram-panjakana mahazo hery avy aminareo vahoaka izany. Zany no etsoko anao androandro, niza nizy na tanora ianao na ray aman-dreny ianao, na avy amin'ny atokoina ianao na avy amin'ny atokoina, na avy amin'ny akolafoina na avy amin'ny akolafoina, tanterao ny adidy masinao amin'ny anaovana fifidianana, fa izany any ny fitombohan'ny fanorenana ny firenena. Ka matoky aho fa amin'ny fadimy amin'ny roapolo volana oktobra isika izao dia hiara entana anatanteraka izany adidy masina izany. Anisan'ny lahara-pahamehana raha ny voalazany ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana, hojerena manokana ihany koa ny tanora izay misedra olana amin'ny tsy fananana asa, ny tanora izay iankinan'ny fampandrosoana. Mbola tsy ao anatin'ny fampielezan-kevitra isika amin'izao fotoan'izao raha ny voalazan'ny kandida Hery Rajaonarimampianina avy amin'ny Hery Vaovao amin'ny Madagasikara fa ho avy-tsoely izany. Nanome ny toko-panorenana sy naneho ny fahavononana kosa nefa ny tenany. Anisan'ny nanamarika ny fionana teto Sabotsynamehana ihany koa ny fiarahana tamin'ny mpanakanto Toandry Tsiliva sy Njakatiana, ny fanomezana amboara ho an'ireo izay nahazo tamin'ny lalao ara-panatanjahantena ary ny fanomezana tsodrano an'ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Tafiditra tanatin'ny fandaharam-potoanan'ny kandida Hery Rajaonarimampianina ny tolakandro teo kosa raha ny fantatra ny fitokanana ny quartier général any Alasora sy ny fionana tamin'ny vahoaka izay notanterahana teny amin'ny Bahapasy. Liana amin'ny lafiny fandrarana eto Madagasikara ny mpandraraha Mauritianina. Io no anisany nivoatra nandritra fitsidiana izay nataony Roland Ratsiraka, filoha nasionaly ny antoky MTS no sady kandida ho filoham-pirenena ihany koa. Nasarika mpandraraha maro ny famelabelaran-kevitra izay nataony Roland Ratsiraka nandritra ny hetsika Appel de Maurice izay notanterahana tamin'ity herinandro ity atao amin'ny hôtel La Boudonnais, Port-Louis, Maurice. Ny momba ny tontolo ny fandrarana eto Madagasikara no noresahan'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy tonga saina teto ka nasinitsindrim-peo manokana ny momba ny fambolena sy ny fizahantany manaja ny tontolo iainana. Fanambo izy ny atonga ny Madagasikara ho sopotry ny faritry ny Océane Indienne. Madagascar est une nature qui n'a pas encore livré ses secrets et où l'énergie renouvelable et l'agriculture naturelle trouvent l'endroit rêvé pour leur mise en œuvre. La vocation naturelle qui s'impose à ce pays est évidemment de développer les métiers autour de l'écologie verte. Appel de Maurice na izany hoe antso afaty misy Maurice. Ino le antso? Ny antso dia mifangatahana hoe mitongavana hoe hahay asa amin'ny vahoaka malagasy, mitongava manome asa, mitongava efa favita ny krizy, ho avy ny fiainana tena izy, ho avy ny fahafahantsika mametraka amin'ny izy ny firenentsika amin'ny resaka filaminana, amin'ny resaka fanajana ny lalàna, amin'ny resaka fanajana ny soatoavana republikana, ho avy ny hoe tonga ny fanjakana zay ampirisika ny olona amokatra, ampirisika ny olona hiasa fa tsy hoe animbatsebana na hoe taky zao na itaky zao nampigadra olona na sinsisy efa vita zany. Zavatra tsara mamirapiratra no antsontsika olona zavatra mahafinaritra. Nandritra ny fitsidiana izay notanterahany tany Maurice dia niona tamin'ny mpandraraha maorisiana samihafa ny kandida Roland Ratsiraka. Nisy ihany koa ny fiona tamin'ny mpitarika politika ny Maurice ka anisan'izany ny Premier ministre maorisiana teo aloha Andriamatoa Jean-Paul Bérenger. Firenena faharoa nanantanterahany Roland Ratsiraka hetsika fampahafantarana ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara ny tao aorianan'ny France izay nantanterahany hetsika Appel de Paris. Tao aoriany ny tanànana Ambatolampy sy Antsirabe ary Ambohimahasoa dia ny tanànana Ambositra sy Fianarantsoa no notsidian'ny kandida Camille Vital ho maly tontolo.
nisy arak'izany ny fanokanana ireo ivitoerana misy ny fobeny antoko iaraka isika tamin'ireo tanàna ireo izay nentina ihany koa nametrahana ny ivitoerana fanofanana ireo mponina ary indrindrindrindra ireo tanora amin'ny fikirakirana ny solosaina. Raha nandalo tao amin'ny tanàna ny Fianaratsoa dia nisy ny fionana tamin'ireo ray aman-dreny izay nanome tsodrano ity kandida ity. Fa tao aorian'izay kosa dia nifampitafa tamin'ny vahoakan'ny Fianaratsoa ny tenany teo amin'ny kianja Ampasambazaha ary nanamafy hatrany ny tokony isian'ny firaisan-kina. Tsy ataontsika lava ny resaka sao dia manjary tapaka ny ambiansy fa faly tokoa ny teninay indroy aho zay nitonga teto ao mbola tonga fa ny telo mbola tonga fa ny efaky ka fitiavako anareo dia mitondra an'izany mpanakanto maro zany mba hamarifaly atsika androany satria faly tokoa mahita anareo maro be sahala am'izao. Mbola tsy fotoan'ny propagandy zao fa fisehony aminareo ilatsaka tokoa ny tenako ho firenena. Iaraka isika rehetra no hanamboatra amin'ity Madagasikara. Iaraka sa tsy iaraka? Iaraka isika sa tsy iaraka? Manoloana izay rehetra izay dia mbola nanamafy hatrany ny kandida Camille Vital fa ny fanarenana ny fandriampahalemana trano no antoka entina mampandroso ny firenena malagasy. Tao aorian'ny Fianaratsoa dia ny tanànan'ny Toliary no amarana ny kandida Camille Vital ny fitsidiany ireo tanàna manamorona ny lalam-pirenena fahafito. Tokony hisy fitsapakevim-bahoaka momba ny fampiasana ny bileta tokana na tsy alohan'ny isian'ny fifidiana eto amin'ny firenena raha nisy osikevitra nataon'ny princesse Yasmine avy any Besalampy. Ho azy tsy ampy ny fampianarana ny fampiasana ny bileta tokana ka ahina ampanano sarotra ireo mpifidy indrindra raha avy any amin'ny toerana lavitra andriny. Tsy hoe tsy ampy ny fampianarana fa tena tsy misy mihitsy ny fampianarana sy ny fahaizan'olona ny biltainika. Ekeko atsika eto an-drenivohitra miteny atsika matahotra fa mora io hoe ekeko fa mora amintsika avaram-pianarana le izy fa tsy mora amin'ny tatsasy any ambanivohitra ny biltainika. Ka za zany manana sosikevitra hoe maninona moa raha ohatra nanao référendum bulletainika avako tsara manao référendum na bulletainika. Inona moa le référendum bulletainika? Eketsika malagasy ve ary zakatsika malagasy zato isan-jato no mampiasa ny bulletainika io. Manohana nisy ny fifidianana moa ny princesse Yasmine saingy mihevitra fa tokony ho tsara fiomanana zany mba hialana amin'ny mety isian'ny korotana eto amin'ny firenena raha ny fanamariana. Ny iray apateliny totalin'ny teti-bolan'ny PASEM izay mahatratra any amin'ny 520 miliara ariary no natokana ho an'ny fanentanana ny mpifidy araka ny Nambanin'Andriamatoa Leonidas Tesapsidis. Ity diplomatia izay nanorotsotsotra ihany koa ny mahazava-dehibe ny fampahafantarana sy ny fanentanana ny malagasy momba ny fifidianana. Ilaina hoy izy ny fanentanana ifidy ary ahafolaka ny fampiasana ny bulletin tokana izay zava-baovao. C'est très important pour que la population malgache apprend plus sur le processus électoral. Il faut les mobiliser, il faut les sensibiliser. Il n'y a pas beaucoup de temps, un peu plus de mois. Et je crois que cette initiative de la CENIT, avec les financements du programme de PASEM des Nations Unies, où l'Union européenne est un des principaux contributeurs, c'est très très important. Tafiditra tao anatin'ny volan'ny PASEM ity ihany koa ny momba ny fanontana ny bulletin tokana sy ny fifidianana fitaovana samihafa ilaina amin'ny fifidianana. Momba ny fanontana ny bulletin tokana dia nilaza Andriamatoa Leonidas Tesapsidis fa mizotra araka ny tokony ho izy ny asa any Afrika Atsimo izay miantoka ny fanontana izany izay ampiasaina amin'ny 20 oktobra izao. Absolument, tout est commandé. Les envois de l'Afrique du Sud où elles sont imprimées se feront à la fin de ce mois pour une partie du bulletin et deuxième partie début du mois d'octobre.
première semaine du mois d'octobre pour que les bulletins soient acheminés à tous les bureaux de vote pour les élections. Arak'izany dia farany ity volana ity no avy eto Madagasikara ny andiany voalohany amin'ireo bulletin tokana natota tany Afrika Atsimo ireo ary amin'ny herinandro voalohany volana Oktobra kosa ny andiany faharoa. Izany natao ny ambasador'ny vondrona Europeana dia mba hiantohan'ny fahatokava'ny bulletin tokana amin'ny biro fifidianana rehetra eto Madagasikara ara-potoana mialohan'ny tatim-pifidianana. Miavaka ary mbola hafa amin'ny tolotra omeny raha ny CFPC mendrika na ny Centre de formation professionnelle de coiffure et d'esthétique mendrika izay amin'ny 67 hectares akaikiny koa satria dia manolotra fiovana avolenta amin'ny sarany mirary sady azo alotsy kelikely ho an'ireo mpianatra liana amin'ny fikojakojana bika aman'endrika. Na tonga na nianatra tato amin'ny CFPC mendrika zany tamin'ny voalohany vao niditra tato dia niakeo nafinaritra be mihitsiny. Ankoatran'izay dia zareo manana facilité de paiement azonao aloha araka an'izay ahafahanao ilay izy mandrapatapitra ny fianaranao. Dia tena zava-dehibe tamiko koa ny fotoana zany afaka misafidy ianao araka izay itiavanao hoe za amin'izao ny afaka mianatra dia manaiky izy mety tsara. Dia za zao efa 3 mois nianatra tato mazava tsara ny fampianarana na ny teoria na ny pratika ampy tsara nianatra tany akafa fa tena sarotsarotra tamiko zany nandray anazy nandray an'ilay fampianarana fa tato tena mazava tsara daholo. Izakilan'izay dia iantohany ihany koa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny fianarana mandra-pahavitany. Na tonga nahako hianatra tato amin'ny CFPC mendrika tamin'izaho vao niditra tato vao premier jour qu'enseignement dia ny fandraisana anahy aloha tena nahafapo-anahy voalohany indrindra satria tony dia nisarika zareo nandray anahako. Dia nianatra vao nanomboka nianatra tato amin'izay voalohany indrindra dia tony dia nahazo tsara ny fampianarana rehetra nampianarana anahy satria mahay manazava zareo no tony dia tafampita taty aminahy ilay fampianarana. Dia manaraka an'izany koa ny fandoavana ny écolage misy facilité de paiement juste hoe voalohatra amin'ny farany fianarana fotsiny ny écolage fa manana facilité zany ny ankizy mandoa an'ilay écolage. Fantatra fa efa misokatra isan'andro ny fisoratanarana eny amin'ny CFPC mendrika 67 hectares ary amin'ny faharoan'ny volana Oktobra izao ny fidirana ho an'ny andiany manaraka. Raha tsy laza fa tsy ny mpampianatra zadraraha sy tsara ofana ary manana traikefa na koa ny fitaovana sy fotodrafitrasa tsara ary manaraka ny fainteresam-pirenena raha fehezina dia sekoly manana ny maha izy azy ary tsy himena mita amin'ireo sekoly goavana ny velany sy ny ABC School letsy 67 hectares atsimo satria dia ahitana ireo sokajy mpampianarana rehetra manomboka any amin'ny garabola na ny préscolaire ka hatramin'ny kilasy famaranana na ny terminal ary eo ihany koa ireo fanomanana ny fanadinam-panjakana isan-karazany. Ohatrany mahazatra zany dia misy eto amin'ny ABC School ny formation ana mpampianatra na ireo mbola tsy mpampianatra mihitsy mandritra ny 20 andro izay ahaizanao zavatra tsy ampoizina fa azahoanao nefa ny traikefa hoentinao miasa avy hatrany 20 andro monja io formation io ankoatr'izay ihany koa tolotra vaovao dia ny formation na ny cours de langue français ny anglais ary ny japonais cours accéléré io ary ny cours informatique manomboka amin'ny 5,000 izay manampy betsaka atsika zany amin'ny asa sy ny fianarana ho an'ny ankizy. Dia ny ankoatr'izay moa zany toy ny mahazatra ny ABC School manomana an'ireny fanadinam-panjakana ireny misy zany amin'izao dia ny faradoboka ny percepteur ny finance sy ny comptable du trésor izay misy ny mianatra isan'andro amin'ny faradoboka azy ary ny asabotsy mba ho fanampianan'ireo ny asa nefa ny maniry dia hanaraka an'io cours préparatoire io. Anisan'ny mampiavaka ity sekoly ity ny fisian'ny laboratoire informatique miaraka amin'ny fifandraisana internet aingam-pandeha ary tsy voafetra. Marihana fa nandeha tsara sy avolenta aza ny tolotra ao omen'ny ABC School dia natao ho azo tsy fainy rehetra ny saram-pianarana ao aminy.